avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes, metoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, Manolotranao ny vaovao. Vaolinona vaovao be. Vaolinona manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinona ampiasaina. Larana voalohany amin'ny sehatra anjakan'ny kolokolo eto Madagasikara ny fananantany. Na inona paikady apetraka. Mila miompana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena, amin'ny fanarahana ny lalàna velona sy ireo rafitra, amin'ny fanamorana ny fikarakarana ny antota taratasy ny paikady eto miady ny kolokolo, hoy ny meditioran'ny Repoblika. Manany anesorana azy ireo amin'ny tany no ilay tetika asa fananganana hotely kitana dimy sy serana piaramanidina izay kasain'ny fanjakana petraka eo amin'ny toerana misy ny trano fonenan'ireo mponina ao amin'ny nosy Mitsio, distrika Anambilobe, faritra Diana amin'izao fotoana. Ireto farany izay tsy navelana tanteraka ny fikarakarana ny taratasy momba ny fananantany intsony nanomboka ny taona 2024 no ireo rakitsoratra rehetra mikasika izany izay voalaza fa nogiazan'ny ministera ny fizahan-tany. Sarotra ny andrandra fampandrosoana ny indostria malagasy sy ny sehatra fandraharana eto Madagasikara raha mbola miankin-doha amin'ny fanafarana entana avy any ivelany isika, hoy ny filohan'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Mila songadana ireo vokatra malagasy mampiavaka ny firenena ary amafisina ny fanondranana izany mivoaka any ivelany. Manjaka ary mazovahana ny alatromby eny mahitsy ny manodidina amin'izao fotoana, akoatra ireo alabotry sy ireo biby fiompy isan-karazany. Mitaraina ny mponina izay tsy mandry andro tsy mandry alina manao ny fiambenana. Angatahana ihany koa mba ho saziana araka ny lalàna izay tratra, fa tsy ho tafavoaka ka mamerina ny asa ratsy fanaony indray, fotoana fohy aoriana na tratrarana azy. Any ivelany, mila mitady izay ho praministra vaovao hiara-iasa amin'indray Emmanuel Macron, taoriana nandreseny ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ny arahan'ny Nouveau Front Populaire sy ny Rassemblement National ao Mali tao amin'ny anteny mera-pirenena frantsay. Praministra efatra ao anatin'ny herintaona izay tsy mbola nisy teo amin'ny tantara-pirenena frantsay. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Alakamisy fahadimy ny volana Desambra taona 2024 ankafaliana indray tombo klasy tombo vavy no itsiriako ny tokantrano amin'ny ity alina ity tonga soeto mifampalalamba avao aterina ny arahaba ary manasanao anjo izany hatramin'ny farany araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohateny 2 dia laharana voalohany amin'ny sehatra anjakan'ny kolokolo eto Madagasikara ny fananantany. Na inona paikady apetraka, mila miompana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena, amin'ny fanarahana ny lalàna velona sy ireo rafitra, amin'ny fanamorana ny fikarakarana ny antota taratasy, ny paikady eto miady amin'ny kolokolo, hoy ny meditioran'ny Repoblika, niady amin'ny kolokolo anatin'ny sehatra ny fananantany izay nanaovana varavarana misokatra tamin'ity androany ity. Yves Richard. Mitombo isan-taona ny fitarainana momba ny kolokolo sy ny fifanolana ara-tany amin'izao fotoana izao. Isan'ny sampandraraha maray fitarainana maro ny mediatiora ny Repoblika ary miseho amin'ny endriny maro ny fitarainana azo. Maro dia maro ny karazany raha tsy teny fotsiny fa tsy ny hoe ny miainga amin'ny resaka hoe fanamarinana ny fananana tany iray ohatra ny titre de propriété zany resaka. Misy olana amin'ny famoahana an'izy ireo eo koa ny amin'ny resaka reny tany hoe na nomatesa milala reny reconnaissance reny tonga hatrany amin'ny resaka fitsarana ihany koa hoe misy indraindray tsy voamarina ihany hoe inona no mahatonga n'le tany le titre misoratra amin'olona ray nefa tsy nanaraka ny procédure, zany hoe ny sampandraraha tsirairay avy dia voakasika ny resaka fananantany avokoa ary izay ny antony mahatonga anay miezaka manao fanadihadiana eny amin'ny sehatra maro samihafa. Mizara roa mazava ny lesoka mampitombo ny kolokolo manodidina ny sehatra ny fananantany araka ny fanadihadiana nataon'ny mediatiora ny Repoblika. Voalohany resaka rafitra izay manasarotra ny fikarakarana ny antota taratasy. Manaraka ny lafiny arak'olona indrindra ny tsy fampiny ny fanentanana izay tokony hifantohan'ny paikady ny fitondram-panjakana. Ny recommandation dia misy aloha voalohany indrindra amin'ny resaka fampirisihana ny mponina amina formalisation
ny papier rehetrarehetra zany mba hiala amin'izay tsika amin'ilay petit papier regny fa mba tena isy norme arahana zany amin'ny taratasy atao amin'ny fananantany eo ihany koa ny fampirisiana amin'ny resaka transparence eny amin'ny fampandraram-panjakana akoatran'izay ihany koa dia formation araka nefa niteneniko teo an'ireo olona izay mikirakira na eny amin'ny bif zany na eny amin'ny domaine stopo izay mikirakira an'ireo resaka taratasy fananantany ireo dia mila formena manokana mena ihany koa ny fampitaovana isan-karazany izay ilay izy raha atambatra kely anankiray. Ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolokolo ny 9 desambra ho avy izao nanatanteraka varavarana misokatra mikasika ny ady amin'ny kolikoly. Anatin'ny sehatry ny fananantany ny ministera ny arana tamin'ireo sampandrara samihafa misahana ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika. Fa mananiany sorana azy ireo amin'ny tany noho ilay tetika fananganana hotely Kitana 5 sy seranam-piaramanidina izay kasain'ny fanjakana apetraka eo amin'ny toerana misy ny trano fonenana ireo mponina amin'ny Nosy Mitsio distrika Anambilobe faritra Diana amin'izao fotoana ireto farany izay tsy navela metraka ny fikarakarana ny taratasy momba ny fananantany intsony nanomboka ny taona 2024 noho ireo rakitsoratra rehetra mikasika izany izay voalaza fa kiazan'ny ministera ny fizahantany. Nanomboka ny taona 2024 no efa nahato ny fafany ireo mponina amin'ny fokontany Nosy Mitsio mikarakara ny atota taratasy momba ny fananantany ary tsy mbola afaka manatanteraka izany ireto farany hatramin'ny androany. Ny fisian'ilay tetikasa fananganana hotely Kitana 5 tsy seranam-piaramanidina izay kasain'ny fanjakana apetraka amin'ny toerana misy ny toeram-piponenan'izy ireo no voalaza ho antony izany. Ny fananganana ity tetikasa ity izay tsy nisy fakan-kevitra tamin'ireo mponina akory antony mampanahy azy ireo ny amety anesorana azy ireo amin'ny toeram-ponenany. Alohan'ny hotely io avy zegny tegna hetahetané satria fa zay mihahihaipika zay izy io ty mieritreritra hoe tsoha zegny le hotely io avy tsoha esorina amin'ilay toerana misy zahay io zegny zahay oraka ndraiky zay valeranay jiaby fa io ary teo koa zegny man pitranay fa nagnety molaly ke mihahihay zay zegny hoe fa donc hoe antony agnajanonandrotsika tsy mahazo magnano taratasy fananantany io mety ho eto donc tany hiditretin'ro alaigna zegny eritreritrinay. Zahay ndraiky aloha tsy manogna izay efa vian'ny orinasa iorigna ary satria fa toerana malalaka ao maro zay tsy manogna izy fa ny hirinay fo zegny ma tsara mba fa vita zegny zay taratasy fananganay toerana io itany io isan'ny sokajy zegny sa manana anazy avy amin'izay asa amin'ny fotoagna hoe amin'le parti hoaninaka zegny tian'le olo manambola io hoe zegny tiany andeha alainy ataon'izo agnanovany orinasa io koa za mety ifagnaraka zay koa za tsy mety zay tsy ifagnaraka zegny tegna hetahetané satria fa zahay tsy comorien zahay tsy vazaha zahay manana zo amin'ny maha malagasy zahay mba hisoratra fananantany eto Madagasikara. Balon'izany mangataka ny amerenana ny fafan'izy ireo mikarakara ny fomba ilaina momba ny fahazoana bokotany na titra ireto mponina avy ao Nosy Mitsio ireto. Ny solotenan'izy ireo izay tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana hitady falazavana avy amin'ireo ministera voakasika saingy tsy nahazo valo ny fanarirarirany ireo tompony andraikitra. Hetahetané zegny ny vahoaka ao zegny man antony nandehananay teo hoe solomba solontegna ny vahoaka ao amin'ny fokontany Nosy Mitsio. Tegna hetahetané zegny ataka-nay zegny amin'ny fanjakana hoe mba ivahagna zegny zay blokazy makasika fagnanaovagna zay taratasy-tany mba tianay vahagna raha io zegny tegna hetahetané. Tsy tokony hitsakitsahina hoe ireto farany izony ireo mponina hisitraka ny tany araka ny fomba nentin-drazana. Ny fanovana ny tany eo amin'ny 520 metatra miala ny sisin-dranomasina ho fananan'olon-tokana na fananany orinasa raha teo izay voararany lalàna eto amintsika tsy azo amidina tsy azo ampanofaina. Fa zava-dehibe ny ahafahana mampandroso ny commune iray ny fijoroana amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany antony atokisan'ny antoko malagasy miara-miainga ny kandida laharana voalohany anatin'ny bileta tokana amin'ny commune Soamamanina distrikan'ny Miarinarivo. Ity commune ity izay manana ny ampy rehetra ahafahana mivoatra saingy misedra olana ny mponina noho ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny.
manjaka ny tsy fandripalemana ao Somamanina ankehitriny antony mampanany sarotra ny asa fivelomana raha ny fanazavana voaray ity commune mandrafitra ny distrika Mianarivo ity izay tsy lavitra n'Antananarivo any amin'ny 13 kilometatra mandalo ny lalam-pirenena voalohany iny sarotra ny asa fiarina noho izay tsy fandripalemana izay indrindra ny alatromby ireo mponina mahery ny 900 izay mivelona amin'ny fambolena vary fa indrindra ny fambolena mananasy misandraka na fokotany misy 7 maro ireo sakana tsy afahany ity farany mivelatra ho fitaratra ao amin'ny distrika Mianarivo ireo olana sedran'ny tantsaha ireo izay anatin'ny vina fampandrosoana apetraky ny candidat Bernard na Rakotondran'Osy Bernardin larina voalohany anatin'ny bileta toka commune Soamamanina. Tena olana zany amin'izao fotoana izao dia ny alatrombo no mampantra amponina satria tsy afaka miasa amponina raha vao very ny ombony satria manana omby roa isaky ny anina ny mponina aty aminay dia raha misy very iny dia ny fandripalemana zany no mba tsy nila mafy kely mba ahafahamponina mihoatra sy mivoatra mba ahafahany manambola hitantana fomba mangarahara io commune io ho any amin'ny resaka bokinomby sy resaka omby zany no tsy maintsy ho alaminay resaka fandripalemana dia akinay indreo gendarmerie pireneny ireo ary ny fotodrafitrasa dia misy manana ny tompona andraikitra amin'izany zay dia présidentanay azo andriana rivelo anatin'ny toko MMM raha voalany ny tena kokao be ny tanàna dia vonana ampandroso ary anova tanteraka satria izay dia mpentsy ampiditra piasa amin'izany fampandrosoana ny fotodrafitrasa barazy ny sekoly ny sakarano zany dia ampandrosoana ny commune mba tsy ho sahirakirana amin'izany rehetrarehetra zany intsony. Araka izany olona manana finiavana marina ampandrosin'ny commune sy mangarahara amin'ny fitantanana avokoa ireo kandida anatin'ny antoko malagasy miara-miainga ny tsy fisian'ny fangaraharaana amin'ny fitantanana izay isan'ny manimba ny firenena sy sakana ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny antoko malagasy miara-miainga izay efa vonina sy say amin'ny paikady rehetra ahafahana mampandroso ny commune irotsahana ho fidina. Zay zavatra rehetra azo atao Somamanina dia ataonay fa zay fotsiny nafafafarako amin'ny Andriamatoa Bernard hoe tandremo so manao ohatran'ilay raika alataloha ka hoe aty akavia no asiana atao any akavanana no alefanao zay ny tsy napahomby tao anatin'izay zay ny antony natonga anay hoe ianao efa betsaka efa fantatra ho apetraksika natao hoe SLC inona ny dikan'izany zany SLC zany dia hoe siety radingy ary misy solitena no sokajinasa sokajim-piarahamonina apetraksika miainga any amin'ny fotony misy komity fampandrosoana misy olona maromaro hijerena miaraka any hoe inona ny mahasoa sy ny tsara atao eto amin'ity commune Somamanina ity dia aveo zay zavatra tapakeo iny no entiny be ny tanàna makeo filakevitra mba ho tapahana rehefa vita zay miasa amin'izay le teknisianina anankiroa mba ahafahantsika zany manao tota taratasy ijerena iza mpamatsy vola afaka manatanteraka an'izany. Nanotrina ny kandida larina voalohany tao Somamanina ary nampahafantatra azy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mponina androany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga kandida mahafantatra tsara ny marary ny mponina i Bernard na i Rakotondran'Osy Bernardin raha ny fanazavana ity farany izay efa niasa nandritra ny 10 taona tao amin'ny commune Somamanina kandida mandala ny fahamarinana izay iandry ankina ny fampandrosoana iny fotony. Araka ny voalaza teo satria raha te hitondra fampandrosoana isika dia mila fahamatorana mila fahamarinana araka ny voalaza ngamera teo ary indrindra mila fahavonona sy fahasahina manofa zavatra isorana azy ary zay ny tena antodiako eto moa androany anolotra anareo amin'ny fomba ofisialy azy amin'ny fanapahan-keviny anoho ny asa fampandrosoana eto Somamanina ka dia amin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga manentana anareo izahay manasa anareo izahay amin'ny faraika amby folo volana Desambra androtsaka amin'ny vato larana voalohany Andra Bernard eto Somamanina raikitra sy raikitra ray aman-drentsika io ny teny nomeny dia ny fampikarakarana ny Somamanina ity betsaka ny olona eran'ny Madagasikara te hirotsaka amin'ny anarany antoko malagasy miara-miainga fa ho safiditsika satria izay le fanovana reo olona zay tena manana finiavana marina ampandroso
fa indrindra any hoe fahamarinana sy mangarahara amin'ny fitantanana. Ny vahoaka ny fanjakana ary pindrana notendrena hitantana fotsiny ihany ireo mpitondra raha ny fanazavana. Anjarany tsirairay araka izany no misafidy ny ho avy ny kaminina mandritra ny 5 taona manaraka amin'ny faha 12 ny volana Desambra ho avy izao. Ny kandida Rakotoindranose Bernardin avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga izay nafampitafa mivantana tamin'ireo mponina tao Somamanina ho amin'ny androany. Fomba iray ahafahana mampivoatra aingana ny firenena ny fanomezan-danja ny tontolo nomerika sy ny lafiny izay ahafahana mamorona asa maro ho an'ny tanora malagasy. Tsisy firenena androso izany eto raha mbola miankin-doha amin'ny fanafarana lava isika hoy ny mpanakanto Dama Mahaleo ka ny fanomezan-danja ny tontolo nomerika amin'ny fampiroboroboana no vahaolana. Henri Florian. Raha ny hita ankehitriny lasa firenena mivelona amin'ny fanafarana hatrany Madagasikara na nivokatra tena ilayntsika eto an-toerana azy afarana avokoa noho ny tsy fampiany famokarana natao anatiny sy ny tsy fisiany politika mazava ho an'ny sehatra isan-tsokajiny. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ihany koa ny programa mpampianarana ho ny mpanakanto Dama sady mpandinika fiarahamonina izay isan'ireo nitolona ho an'izany tamin'ny taona 2007 na orinasa mpanamboatra sambo mba ahafahany entana mifamezivezy tsy misy eto amintsika na dianosa azy isika izay mampametra-panontaniana ho hatrany ity farany. Fototry ny orana tsy ahafahantsika mamokatra ihany koa ny lafiny angovo izay NDB ny fampandrosoana. Ahoana daholo ny fomba teknika rehetra ahafahana mifehy ny angovo, ny mifehy ny angovo any ambany tany ranomasina koa, ambany tanitsika ny pétrole, ny gaz, ny charbon misy an'izany eto, artany misy an'izany eto. Ahoana ny amronan'ny malagasy angovo, ahoana ny fitrandrahana an'io, teknika hitrandrahana an'io, amadirana an'io ho lasa angovo ampiasaintsika eto Madagasikara ampiodina ny firenena satria ny firenena dia tsy afaka mihetsika raha tsy ny angovo. Angovo ny mampandeha ny orinasa rehetra, mampandeha ny zavatra rehetra. Eny fa na dia ity télévision jerentsika ity aza dia tsy mandeha io raha tsy misy herinaratra. Nefa ny angovo afaratsika avy any ampitan-dranomasina. Zay le teniko teo hoe nanjary firenena mivelona amin'ny fanafarana 20 taona teo aoriana. Tena tsy mety zany re olona fa tena mila fanovantsika. Na mafisiny ihany koa fa mifameno amin'ny tontolon'ny angovo ny lafiny nomerika. Ny fampiroboroboana izany sehatra izany no antoka iray ihany koa ahafahana manavotra ny Madagasikara. Mila fanovantsika ary ny fitaovana entina anaovana zany dia ny fampianarana, ny fanabeazana ary fampitana le teknika zay mifanaraka amin'ny toetrandro amin'izao dia ny numerika zany. Io zany no anafaingana ny fifehezantsika ny teknôlôjia satria tsisy hevitra mihitsy raha tsy voafehintsika ny teknôlôjia fa aza manofy androso zany raha tsy voafehintsika ny teknôlôjia, voafehintsika ny angovo avy ato anatiny. Ny famoronana angovo avy amin'ny rivotra, avy amin'ny masoandro, avy amin'ny rano zany misy azo atao ny voka-pikaroana rehetra avy any amin'ny lycée technique, voka-pikaroana avy any amin'ny IST, voka-pikaroana rehetra avy any amin'ny politique. Erana ny Madagasikara mila piarina, mila piasaina. Ny mpitondra tsy afabela fa ny fomba fitondrana zany hoe zareo roa zany sokajin'olona mpanankarena fa tsy hoe mieritreritra hoe miaraka mandroso amin'ny malagasy maro anisa eto Madagasikara dia mba samy tafiditsika rehetra. Tsy zany ny toe-tsain'ny zareo ary ny toe-tsain'ny zalareo dia hoe ho tazomina hatramin'ny farany ny fitondrana. Tsy ilaina apetraka intsony ny fanontaniana hoe antanena ve ny fanjakana amin'izao fotoana avita izany ho hatrany ity mpandinika fiarahamonina ity. Ny zava-misy ihany ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa amin'izao fotoana no afaka hitarafana fa tsy nahomby ny politika entiny mpitondra ankehitriny mahakasika ireo lafin-javatra maro samihafa ireo. Mifandraika amin'izay ihany dia sarotra ny andrandrana fampandrosoana ny indostria malagasy sy ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara raha mbola miankin-doha amin'ny fanafarana entana avy any ivelany isika hoy ny filohan'ny syndika ny indostria eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Mila asongadina ireo vokatra malagasy ny mampiavaka ny firenena ary amafisina ny fandrarana izany makany ivelany. Christian Dimby. Mbola lavitrezaka ny fampivoarana ny mpandrarana malagasy sy ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara raha mbola miankin-doha amin'ny fanafarana entina avy any ivelany isika ho ny filohan'ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara nandritra ny fanokafana ny fiaonana antampon'ny mpandrarana aty amin'ny ranomasimbe Indiana na ny CO Summit andiany voalohany teny alarobia androany.
maro ireo sehatra azo trandrahana sy mampiavaka any Madagasikara ka ahafahantsika manondrana vokatra makany ivelany saingy tsy mbola hita taratra izany ankehitriny. Tsy maintsy sika miezaka amin'ny mampiseho hoe reto ny potentiel misy eto Madagasikara. Rehefa mipetraka ireo dia misy ny ataontsika hoe fisokafan'ireo tany rahavavy manodidina antsika dia mino aho fa hanome hery bebe kokoa zany amin'ny mpandraraha eto Madagasikara. Zavatra hitany nambaran'ny tany La Réunion teo hoe amin'ny fidirana ny La Réunion ara manahirana tokony sokafana zany zavatra rehetrarehetra zany na dia ataoko hoe fivezivezen'ny olona fivezivezen'ny entana anisan'ny zavatra anankiray raha mipetraka zany satria ny mampalahelo dia ny hoe manafatra hatrany Brésil hatrany Argentine na ny any Maurice, Comores, La Réunion nefa tsika ary mananjavatra tokony ho azo alefa makany. Zay zavatra zay indrindra ny jerem-bahaolana ahafahan'ny rehetra mahazo tombon-dahana. Ankoatra ny fijerena ireo mpandraraha tsy tokony atao ankilabao ihany koa ny fijerena ny fahefa-mividin'ny mponina, ny fahefa-mividy izay tokony ifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny sondrom-bidim-piainana ankehitriny ho kosa ny namafisiny ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Manana ny toerana ny tomboka amin'ny mpanjifa eo anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Reo ny tena hita be ny tokony atao dia hoe jerevo izy, tsinjova izy, ny fahefa-mividiny, jerevo ny fahefa-mividiny, jerevo ny fomba fiasa rehetra amin'ny ankapobeny izay ataonareo mpandraraha zay fehezin'ny fanjakana, zay misy ny fanjakana, zay mandrindra n'izany rehetrarehetra zany jerevo ny mahakasika ny mpanjifa. Rehefa ny mpanjifa tsy mandeha ary jerevo ny tenin'ireny olona avy any ivelany takany avy any La Réunion reny mahantra ozy izy le Madagasikara mahantra nefa tsika manana ny rehetrarehetra fe ny tena mampahantra marina manankarentsika fa le mpanjifa ny tena mahatonga atsika mahantra. Le mpanjifa tsy manana fahafahana entina mividy, entina mandray anjara ao anatin'izany fampandrosoana satria adino izy. Nanomboka andro anteny Alarobia ary aritra 2 andro ny fionana atapon'ireo mpandraraha aty amin'ny ranomasimbe Indiana na ny CEO Summit andiany voalohany. Mahery ny 300 isa ireo lehibe ny orinasa manerina ny ranomasimbe Indiana tonga nanotrina ity fionana atapon'ity andrasana aorian'izao ny fampivoarana izay tontolon'ny fandrarahana sy ny fampandrosoana ny indostria eto Madagasikara izay. Isan'ny totovety ao anaty dokam-barotra fohy isika teo aorian'izay tapany faharoa. Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao toizatsika avy hatrany dia ny taona 2024 no ny ato ny tetikasa fitrandrahana fasimainty ataon'ny orinasa base Toliara ao Ranobe commune Ankily Maliniky district ny Toliara faharoa amin'izao fanomezan-dalan'ny fanjakana ampidonana ny orinasa izao manantena fampandrosoana sy fiovana eo amin'ny andavanandrony ireo mponina ao Toliara Bonao Melizé Ho maro ireo asa iforona sy ireo fododrafitrasa hitsangana ary hisy fiantraikany tsara amin'ny sosialim-bahoaka noho ny fisokafany ity orinasa base Toliara ity. Velom-bolo araka izany ireo mponina amin'ny distrikany Toliara faharoa ary naneho ny hafaliany amin'ny fanokafany fitondram-panjakana nyity orinasa lehibe ity izao. Faly benetsy, faly ampotsy, fokotany roa mifamalaha reo. Sy malay anio mankamamy anio ary makatelina. Hafaliana lehibe fahazahoanay fisokafany base Toliara zao. Irina mba hitoa samby salama iaby hanatanteraky gn'adidy zay ho sahana amin'io fitandraha service de mine ao. Ela ny andrasana azy zay. Zao i mivoha, ao ny lolo, ao ny tany. Zay ny andry anareo liahila zay amin'ny fiantonana ny base Toliara. Sokafinareo zao falifaly zahay. Lafa natao ny fisokafany base Toliara, misy ny ranonorana. Faly zany ny raha zay ao fa ela ny jaly. Nakasitraka ny fitondram-panjakana ihany koa ireo mponina Toliara voalohany amin'izao fisokafany orinasa base Toliara izao. Ato ty Hazomanga, Olobe an-tanà, Lonaky, amin'ny tanà Bezo toy, Vezo Toliara, Bakankalika any, le isaka Besakoany amin'ny trano Vezo toy. Maneho ty hafalianay fa tanteraky ty nofinay, vita soa ty raha nangatahanay hatakan'Anjanahary. Ka tanteraky fa nisokafy fanjakana lahy base Toliara fa io raha namonoanay fo bakany filoha André Rajoely filoha pirenena. Misaotrana manokany zahay Olobe an-tanà Vezo fa nisokafanao base Toliara hiasananay reo. Hitanay raha io fa hampandroso tananay toy ka io namonoanay fo amin'io. Efa taony maro zay nampikaikaikanay ny hoe vohao ny base Toliara ka mankasitraka mankatelina izahay ato anatin'ny tokobetelo nohon'izao fisokafany base Toliara zao ka tsy hainay ny tsy ankasitrakanao Andriamatoa Filoha sy ireo zay mpiara-minasa aminao rehetra. Ho voavaha ihany koa ny olana ireo tsy anasa maro anisa ato Toliara ary hiroborobo ny fiahiana ara-tsosialy.
velombolo zahay sady falifaly zahay vahoaky eto Toliara sy ny tanora manentana ny tanora rehetra zay botsy ny taitsy zay ny salasala hifamonjy aminay hifandiniky mba hanavota anatsika reo tanora reo zay tsy anasa faly satria manantena fa hitondra soa ho an'ny faritra Tsimandrefana ty asa ty hitondra soa ho an'ny vehivavy indrindra zay maro marefo araka izany dia hitondra fampanosoana ara-toekarena goavana ho an'ny faritra Tsimandrefana sy ho an'ny Madagasikara ray manontolo ity tetikasa Base Toliara ity ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny fampiroboroboana ny indostria. Fanatolotra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny SMEC Pasanimalo ny tolotra vaovao be dia ny fanomezana findramam-bola ahafahan'ireo mpanjifa sy ireo mpikambana anatin'ny vondrona SMEC mividy entana azo alotsy kelikely amin'ireo mpiara-miasa amin'ny SMEC Madagasikara. Ho fanamevanana ny fahasahiranana ny tsirairay indrindra amin'izao ankatoko ny fety izao anome tolotra findramam-bola ahafahan'ireo mpanjifa sy ireo mpikambana ao aminy mividy entana azo alotsy kelikely avy amin'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny SMEC Madagasikara na ny Société Malagasy Mutualiste d'Épargne de Crédit. Entana maro samihafa no azo jifaina amin'ireo orinasa sy tranombarotra mpiara-miasa akaiky amin'ny SMEC Madagasikara raha ny fanazavana. Misy ny entana azo jifaina toy ny moto toy ny kit solaire toy ny solution solaire zany na ny panneau solaire no afantarantsika azy ny pompe solaire ny entana izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao ataoko hoe akatoko ny fety izao fantatra ny fahasahiranan'ny olona nefa fantatra ihany koa ny fanindriana tia apiroborobo ny ao amin'ny sehatry ny fandraharana ka dia izay indrindra no antony nanaovana izao tolotra izao miantefa manokana amin'ireo olon-tsotra mety hoe miasa tena ihany koa ho an'ireo olona izay miasa amin'ny orinasa fa indrindra ireo mpandraharaha majinika salatsalany tia apiroborobo ny orinasany dia anana fitaovana matianina koa dia izay indrindra no antony ity androny ity zany ahafahantsika nanolotra amin'ny fomba ofisialy amin'ireo fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombinantoka ireo ankoatra izay tolotra findramam-bola izay misy ihany koa ny tolotra ahafahana mandray ireo vola avy any ivelany efa azo ny mpanjifa atao araka izany manomboka izao ny manjifa ireo entana maro samihafa ireo dia manomboka izao zany dia efa azo ny mpanjifa atao ny manatona andreo tranombarotra ireo dia maka ny ataontsika hoe tolobidy any amin'ireo tranombarotra ireo dia manatona ny kesy SMEC avy eo misitraka n'izay hoe findramam-bola izay zany hoe misy andana tohatra arahana zany ho an'ireo olon'ireo ny teny anao teo hoe hatramin'ny oviana hatreto aloha dia mbola tsisy farany ny fiara-miasa ary mbola hitohy hatrany ary zany fiara-miasa zany ary mbola hiampy hatrany ary zany orinasa hiara-iasa amin'ny SMEC zany. Tsy andohavana zana-bola intsony ihany koa mandritra ity tolotra ity ireo entana jifaina raha toa ka voaloha anatin'ny enim-bolana ny vola tokony aloha anatin'ny 12 volana. Fiara-miasan'ny SMEC amin'ny Probec Motostore, Ria Transfer, Orange Money, ery Madagasikara sy ireo mpiara-miasa amin'ny maro samihafa. Famitombisa hatrany ireo vahoaka manohana ny kandida laharana faharoa Tahina Razafinjoelina ankehitriny ankoatra ny asa izay hiantsoroany avy hatrany amin'izao fotoana mitombo hatrany ireo resy lahatra amin'ny fandaharana asany. Mitombo hatrany ireo resy lahatra amin'ny kandida laharana faharoa Tahina Razafinjoelina amin'izao fotoana manoloana ny asa avy hatrany izay ataony araka ny fanambarany ampy izay ny fampanantenana tsy misy ho ny kandida Tahina Razafinjoelina no porofony tamin'ny fiantserana avy hatrany amin'ny asa izany ary mbola mitohy hatramin'izao. Tsy ny finiavana misehatra avy hatrany amin'ny asa ihany no nandresy lahatra ny vahoaka maro amin'izao fotoana fa ny fanana ny vinanasa matotra sy azo tanterahana fa tsy mampanofinofy. Manatevin-daharana amin'ny mpiaradia amin'ny ankehitriny ny fikambanana ny mpanasa lamba, mpanao rugby, ny baolina kitra ary ny fikambanana ireo mpanao ady totondry na ny box manerana ny boriboritany enina eto Andrenivohitra noho ny faharesena lahatra aminy. Lafim-baovao hafa dia manjaka ary mahazo vahana ny alatromby ny mahitsy ny manodidina amin'izao fotoana ankoatra ireo alabotra sy ireo biby fiompy isan-karazany mitarhaina ny mponina izay tsy mandry andro tsy mandry alina amin'ny fiambenana angatahana ihany koa ny mba anasaziana araka ny lalàna izay tratra fa tsy ho tafavoaka ka mamerina ny asa ratsy fanaony indray fotoana fohy aorian'ny hanahatratrarana azy. Fahasahiranana tanteraka no iainan'ny mponina eto amin'ny komunina mahitsy sy ny manodidina noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana.
mifandimby manao andromaso ny mponina isaky ny alina. Na izany tsy voasakana very avokoa ny akoho, ny kisoa, akoho amam-borona, indrindra ny omby. Misy ny tratra atolotra ny mpitany filaminana fa mahagaga votsitra ary mamerina ny asa ratsy fanao indray izy ireo fotoana fohy aorian'izay. Ireo olon-dratsy ireo izay tsy iza fa eny anivo ny fiarahamonina ihany. Menga avy foto foana io fa tsisy olona tafiditra amin'ny tanàna n'olona ray izany raha tsy misy olona ao an-tanàna. Raha nareo zao antaniko hoe andana miditra ao raha tsy hitanareo na ngabony ao raha tsy hitanareo. Fa tsy maintsy misy olona eto an-tanàna hoe atony zao. Dia izay mba hangatahana amin'ilay mpitandro filaminana hoe mba hanafoana ifotony. Fa tsy handray atendrony any amin'ny birao fotsiny dia avy eo samy vita le izy. Le olona reraka raha izay ara zao mba hoe mba te hatory nefa lasa tsy matory. Tsy mandry fahalemana ny tanàna. Izy io zany dia efa miseho foana ary izy io tsy omby ihany fa na akoho io na kisoa na volana tsaha misy foana io. Ka noho izany indrindra no anaovana iantsoavan'ny fitondram-panjakana mba asiana mpitandro filaminana ty ambanivohitra fa tena mandry tsy lavo loha zany olona ty ambanivohitra. Mampitaraina ary anaovan'ny mponina Antsoavo ny resaka alatromby. Ho an'ny ity raim-pianakaviana ity, omby lahy mpiasa misa roa no indray nalain'ny dahalo. Fantatry ny mpangalatra avokoa ny zavatra rehetra toy ny toerana misy ireo omby ireo, ny lalana amoahana azy antsokosoko sy ny lalana ivoahana ny tanàna. Rehefa natao nefa ny fanarahan-dia niaraka tamin'ny fokon'olona, sarona teny Ambohidratrimo ireo omby ireo tao an-tranon'olon-tsotra ka ny ray efa novonoina sy voatetika. Dia zany zay anisany anaradia dia hoe tena niezaka zany zay nijery an'ilay dian'omby hatrany anaty rano. Jerany izy hatrany zany dia teo amin'ilay farany zany zay dia janona zany zay hoe aty marina moa dia fampianto zay hoe eto zany ilay omby. Dia araka ilay lazain'ny tompon'omby teo zany. Teo amin'ilay tanàna no very ilay dian'omby zany. Zany hoe dika ilay very moa zany ilay dian'omby mifarany eo ilay lalan'ilay omby. Dia izay tonga dia tsy niala teo intsony zany fa hoe eto no faran'ny ilay dian'omby dia niandro mpitandro filaminana nanao ny asany. Dia tratra tao moa zany ilay omby. Ny anankiroa io zany ny ray efa maty izay dia ny ray velona iny. Fa ankoatran'izay ny constatation gendarme teo zany nisy omby anankitelo efa very le 2 décembre tratra tao ihany koa. Io moa zany ny mareko fa tsy anay io fa amina fokotany mbola commune mahitsy ihany fa fokotany somary atsimotsimo. Raha ny fanazavana, omby misy valo izay alatra avokoa no sarina tao amin'io tranon'olon-tsotra io. Olona samihafa avy amin'ny fokotany samihafa no tompon'ireo omby ireo ka samy nakany azy taoriny ny fanehoana ireo taratasy manamarina izany. Tambazotra matanjaka mila ravana io alatromby eny mahitsy sy ny manodidina io hoy ireto mponina ireto ny taraina. Angatana nisy ny fanantsaziana ho an'ireo izay tratra ahafahana mamerina indray ny filaminana. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia mila mitady izay ho Praiministra vaovao hiara hiasa aminy indray Emmanuel Macron taoriny nandreseny ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta niarahan'ny Nouveau Front Populaire sy ny Rassemblement National omaly tao amin'ny anteny era-pirenena frantsay. Praiministra efatra anatin'ny herintaona izay tsy mbola nisy teo amin'ny tantaram-pirenena frantsay. I Michel Barnier izay nametraka ny fametrapeelany 3 volana taoriny na voatendry azy. Mafana ny toetra ara-politika any an-toerana ary sarotra ny fandidiana ho an'ny filoha frantsay indrindra manoloana ny fomba fifehezana ny volam-panjakana izay anatin'ny fahasarotana ihany koa ankehitriny. Inany koa tompoko lasy tompoko vavy manakatona indray ny fampalambo tamin'ny tialina ity isaohana fenanao nanjoetra amin'ny farany mbola mamefitenanao eto ny tenako sy ny ekipa ny fampalalambo avao amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.
vaolinina vaovao be vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinina ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany Elmondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.